Raikabiny taona katrika androany ny raharaha 7 Febroary 2024. Raharaha izay nalatsa-drasy namoizana ny malagasy maro. Hatramin'izao anefa tsy mbola fantatra mazava ny marina amin'ity raharaha ity. Ny fanateram-boninkazo no sigadina androany teny Ambotsiroatra. Tsy ho very ny fitaovan-tanindrazana izay ny matematesan'ny vahoaka ho ny filoham-pirenena. Nampambetra-panontaniana ny maro indrindra fa ny mpanara-baovao ny fomba nanomezany cour d'appel ao Toliara ny fahafahana vonjimaiky anisy lohavam-bahoaka ny Mahabo Revolution Ludovic. Ity farany izay noelohy ny fitsarana igadra 5 taona an-tranomaizana talohan'ny fifidanana sy lohavam-bahoaka. Manjavozavo tanteraka araka izany ity raharaha ity. Notanterahana androany ny fianianan'ireo filohan'ny fitsarana amin'ny tetivohitra misy 10 entina anatsarana ny fisitrahany nipona ny zoma ny fananantany no nanametrahana ity fitsarana amin'ny tetivohitra ity. Entina ihany koa anamorana ny fikirakirana ny aditany izay miseho any ambanivohitra. Vehivavy iray no nahiditra amponja tena Tanimora rehefa nanariny ny zanany teny amin'ny lakan-drano nandrian-tany. Tsy ahavita milona ilay zaza noho ny fahisairanany no antony nandarina ny zanany raha ny famotorana natao taminy. 779 ireo olona maty ny coronavirus any Chine amin'izao fotoana izao. Isan'izany ilay dokotera nampitandry raha tsy nampafantatra ny fisiany valinaretina ity. Any Japon, natokamonina ilay sampo diamant princesse rehefa voamarina fa misy olona 120 marary ao anatiny. Ny andindindreo vetrany ary aranao afaka fotoana foy. Klasy tokofafy miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao amin'izao alin'izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao 12 taona katroka androany ny raharaha 7 Febroary 2024. Raharaha izay nalatsa-drasy namoizana ny malagasy maro. Hatramin'izao anefa tsy mbola fantatra ny marina amin'ity raharaha ity. Ny fanateram-boninkazo no nisongadina androany teny Ambotsiroatra. Tsy ho very ny fitiavan-tanindrazana izay matematesan'ireo vahoaka hoy ny filoham-pirenena androany. Ary ny fanadihadiana entiny Henri Florian. Tantara tsy afaka ho antsain'ny malagasy ny raharaha 7 Febroary 2024 izay feno 12 taona katroka androany. Fotoana nisian'ny von'olona teo anoloan'ny lapam-panjakana Ambotsiroatra. Tantara tsy azo dinganina na ho adinoana tsy tsaroana teto amin'ny tantaram-pirenena ny diaben'ireo mpanao fihetsiketsena teny amin'ny kianjan'ny 30 ny azo any Ambotsiroatra anatitra ny praiministra teny amin'ny toerany ka nisian'ny fitifirana vararaka ireo vahoaka no tonga ny raharaha. Nentina nahatsiarovana izany nisy ny fanateram-boninkazo teo amin'ny tsangambato ny 7 Febroary tamin'ity androany ity izay natrehany filoham-pirenena. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andry nandritra ny lahateny izay nataony fa tsy ho avela raraka an-tany ny tolona sy ny fitiavan-tanindrazana tsy maintsy tafity i Madagasikara izy. Andriamanitra mahafantatra sy mahita ary mahatsapa fa tsy ao anatin'ny lainga no ametrahana ny maro. Lasa iny momba ny lasa fa ny ankehitriny kosa matoy isika eto amin'ity toerana ity. Matoy isika tafapetraka ao anatin'izao lampy zao. Misy antony zany. Raha tsy tian'Andriamanitra hanavitra ny firenentsika dia milaza aminareo marina fa mety hafa fansotrangany tantara. Fa matotsika miaraka amin'izao eto androany dia tsy raraka tany ireo zay aina na foy teto amin'ity toerana ity. Tsy anaiky ny apetraky ny fanakivina isika fa kosa isika ponitra ary ny teny filamatra hatramin'izay dia hoe hitolona ho an-tanindrazana ary tsy maintsy hoavitra ny firenena. Mila mifanometana antsika, mila miray fo, miray saina ihany koa. Ary zay nisorako anareo maro dia maro zay hitako eto. Akangasiza nanamora ianareo rehetra zay mijoro fa mijoratra antsika anavitra ny firenena tsy maintsy tafity Madagasikara misota tompokolahy makasirana. Hatramin'izao tsy fantatra ny marina. Mbola mampanontany tena ny mpanara-baovao ihany koa ankilany
Ninisiany fitifirana vararaka tampoko tamin'ny Eropa no fitsiketsehana. Fitifirana izay tsy nialoavan'ny fampandrenesana sy fampitandremana araka ny fomba miaramila. Izany amin'iny fa nampametra-panontanianany maro ny fomba nanomezan'ny cour d'appel au touliage ny fafana vonjimaika ny solombavam-bahoaka ny Mahabo Raveloson Ludovic. Ity farany izay noelohin'ny fitsarana higadra 5 taona tranomaizina tao alohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Manjavozavo tanteraka araka izany ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Henri Florian Chen. Nanaitra ny mpanara-baovao maro no nahenona fa nomeny cour d'appel au touliara fahafahana vonjimaika ny solombavam-bahoaka voafidy tao Mahabo Raveloson Ludovic na ihany koa fantatriny maro amin'ny hoe Leva Sidney. Nahazo fahafahana vonjimaika ny tenany rehefa nampiakatra fitsarana amboly. Araka ny loharano-baovao voareta amin'ireo solombavam-bahoaka namany, efa tonga tena milapa ny tsimbazaza ny tenany omaly. Efa noelohin'ny fitsarana higadra 5 taona tranomaizina sy andoha onitra ny tenany araka ny didim-pitsarana nivoaka ny 7 Jona 2024. Anisan'ny vesatra ny ampangana azy ny fanimbana sy ny fitrandrana ala tsy ara-dalàna tao amin'ny faritra arovana tao Morondava, tao ihany koa ny fanararao tampahefana. Tsy mbola nipetaka tamin'ny immunité parlementaire ny aloha izy nampidirana tany amponja hoy ny pahalalàna ary tsy fantatra ny antony nanomeza ny fitsarana fahafahana vonjimaika ny tenany. Io no fitsarana malio tena. Na ny teny azy amin'ny ministre teo aloha za tsy amoaka. Ministre teo aloha inge tsy afaka mibaika fa tsy ny fampanoavany. Zany hoe tsy afaka misaraka amin'ny ministère ny fampanoavana, ny procureur général, reo indivisible amin'ny ministère. Ka ministre ny teny hoe tsy mahazo dia reo zany raha misy fahafahana fangatahana fahafahana vonjimaika dia mametraka ireo hoe zao mibaika ministre zay manakana. Ministre le nilaza an'izay rehefa tsy etsony tsy hitako izay ho lazaina aminao fa matoa izy nivoaka dia fitsarana ny namoaka azy ary fitsarana maleo tena aloha tompon'andraikitra amin'izay tompon'andraikitra any zay namoaka azy. Fa zao alohany tsisy idirany immunité parlementaire mihitsy ny raharaha io. Zony no manana fahafahana dia afaka mirehire izy fa raha izao izy malalaka miditra solombavam-bahoaka dia raha misy raharaha théorie manomboko zao izy député zany no enjehany zay vao afaka manangasanga hoe solombavam-bahoaka. Efa napakapeo tamin'ity raharaha ty ihany koa ankilan'ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa ary nankasitraka ny fanapakevitry ny ministra teo aloha ny amin'ny tsy hanomezana azy fahafahana sy hanasaziana azy tany amponja noho ny fametrahana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara. Fanontaniana petraky ny maro ankehitriny ny hoe nisy anteritery sa nisy trangana kolokolo niseho tao amin'ny cour d'appel tao Toliara amin'izao fanomezana fahafahana vonjimaika izao sa misy ambadika politika. Raha tsy ivona efa nanao dingana moahana azy sy ny candidat député tao fandrina izay voaroaroy tamin'ny famarotana ny Villa Elizabeth sy ny famarotana tany-panjakana maro samihafa ankilany ny teo anivony antenimieram-pirenena. Nalefa tany amin'ny ambaratonga samihafa izany izay tsy nekeny ministra teo aloha. Mety mifandray amin'izany ve ny namoahana an'izao député Leva izao? Fantanterana androany ny fianianan'ireo filohan'ny fitsarana mitety-vohitra miisa 10 entina anatsarana ny fisitran'ny ponina ny zo amin'ny fananatany no nametrahana ity fitsarana mitety-vohitra ity entina ihany koa anamorana ny fikirakirana ny atany izay miseho indrindra eny ambanivohitra. Fanadidina entiny Nela Nefson. Tontosandroany ny fianianan'ireo filohan'ny fitsarana mitety-vohitra miisa 10. Izy ireo izay andray an-tanana avy hatran'ireo raharaha mikasika ny atany indrindra ny eny ambanivohitra. Tanjona amin'ny fametrahana ny fitsarana mitety-vohitra na ny atao hoe tribunal terrier ambulant raha ny fanazavana ny anamorana ny resaka aditany sy ny fikirakirana ny aditany eny ambanivohitra. Androany zany fianianan'ireo mpitsara amin'ny mitety-vohitra ny atao hoe TTA, tribunal terrier ambulant. Zava-dehibe izy io mba hanamorana ny aditany izay miseho tsinaindray eny ambanivohitra indrindra ary fanampiana ny fitsarana anafainganana ny famanana ny olana amin'ny fananatany. Ezaka efa napetraky ny fanjakana no hoe azahoan'ny tsirairay aby ny tany ary fanamorana ny asa dia dingana anankiray ary zava-dehibe ny fianianana androany mba ahafahan'ireo kirakira ny fananatany manafaingana ireo olana mety miseho eny amin'ny fiarahamonina amin'ny resaka tany.
Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika napetraky ny ministeran'ny fanazarena ny tany sy ny asa vaventy ny fametrahana ireo filohan'ny fitsarana amin'ny teti-vohitra misafolo izay paritaka amin'ny faritra maro. Izany mba ahafahan'ny mponina rehetra misitraka ny zon'ny fananantany. Ny politika ministera ihany koa zany mba ahafahan'ny mponina rehetra eto Madagasikara isitraka an'izay zoan'ny fananantany izay amin'ny alalan'ny titre foncier. Dia izay indrindra no antony nanendrenanay filohan'ny fitsarana folo mianadahandroany nanaovana ny fianianana androany mba ahafahanay miasa ho antsika vahoaka malagasy. Izao voatendro filohan'ny fitsarana amin'ny teti-vohitra Rivomambo. Mazava loatra moa fa amin'ny mampitsara dia hampanjaka ny famarinana ao anatin'ny sehatra ny fananantany mba tsy hisy intsony zany ny tombo fiala ny fitsarana amin'ny tanila fa itsara tsaka ny sandavany izahay araka ny fianianana izay efa natao teo. Mbola hisy hatrany ireo ezaka izay ho atao ahafahan'ny mponina misitraka fen'ny zon'ny fananantany. Nijery fotony mikasika ny tetikasa Bamangoky ireo solombavambahoaka manoloana ny aiasy ny fahasalasalany vahoaka tsy mivatra tanindrazana ny fitondram-panjakana ao anatin'ity fifanarahana ity raha ny nambaran'izy ireo taoriny fitsiriana nataony. Rory ny fanadihadiana. Niteraka resabe ny makasika ny fambolena vary sy voamaina any amin'ny lemaky Bamangoky any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara. Isan'ny niteraka aiasy fanahina ny mety sy ny fivarotana tanindrazana ao ambadiky ny fifanarahana. Toy ihany koa ny miayany fanomezan-danja ny mpandrara vahiny ary ny tsy firarahina ny mpandrara eto an-toerana. Manoloana izany, nijery fotony momba ity tetikasa ity ireo solombavambahoaka ahafantarana ny marina amin'ny toedrarah. Rehefa nanao ny fanamarinana rehetra izy ireo dia nanambara fa tsy mitombina velively ny filazana fa nisy ny fivarotan-tanindrazana. Tsy marina ihany koa ny filazana fa efa ny mpandrara malagasy iray ny tany. Aoka hazava zany fa diso filazana fa fivarotana tanindrazana io. Misy milaza fa misy mpanjaraha manana atsasa manila nio toeran'io. Afaka avoakanareo ny situation juridique fa tsy misy mpanjaraha na raika ara manana an'izay velaratany izay lazaina teo zay zany diso koa fanambarana an'iny fa tsy marina iny raha jerena tany amin'ny domaine izany. Tavitra tanteraka ao anatin'ny ivelany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fahavitatena ara-tsakafo hovidin'ny fanjakana malagasy ny 20% ny vokatra azo. Raha vokatra zany le vokatra hovilena ny 20% amin'ny vokatra azo amin'io dia hovidin'ny fanjakana malagasy. Ary ny 20% dia mbola mijanona amintsika malagasy ihany fa anjarantsika no mijery zay ho ampiasantsika zany le vokatra 20% zany. Ity tetikasa ity moa no tetikasa goavana indrindra makasika ny fambolena teto Madagasikara tao anatin'ny 4 taona. Mikasika ny valanaretina coronavirus kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Mafisina ny fiarovana ireo malagasy monina sy mivahiny any Chine manoloana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus araka ny nambarany masoivon'ny Chine miasa eto Madagasikara. Hatreto tsy mbola misy ny tratry ny aretina any an-toerana. Tsy sy fiatraikany amin'ny toe-karena ihany koa raha ny fanazavana ny lafiny fifanankalozana ara-barotra amin'ny firenena rotonta. Fanadihadiana avy hatrany. Nanambara ny teo anivon'ny masoivon'ny Chine eto Madagasikara androany fa hamafisina ny fiarovana ireo malagasy mianatra mivahiny ary monina any Chine manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Tsy misy hatreto ny malagasy tratran'ny aretina ny an-toerana. Manamafy ny fiaraha-miasa ankehitriny ny fitondram-panjakana malagasy, ny fanjakana sinoa ary ny OMS tsy hiparitahan'ity valanaretina ity. Hatramin'izao fotoana izao mbola tsy nisy malagasy izay mipetraka any Chine hoe tratry nyilay valanaretina coronavirus. Azo lazaina fa ny gouvernemanta sinoa dia mametraka ny fahasalaman'ny mponina sinoa sy ireo vahiny ho laharam-pahamehana. Fa ny fahasalaman'ireo vahiny any Chine dia nataony fanjakana any an-toerana laharam-pahamehana noho ireo teratany sinoa any an-toerana. Etsy ankilany,
na misy aza ny fampiatona amin'ny fotoana voafetra ny fifandraisana ara-barotra sy ny fifaneraserana amin'ny firenena sinoa tsy hisy fetraka mibetsaka amin'ny lafiny ara-toekarena eto amin'ny firenena izany raha ny fanazavana trany. Ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny Madagasikara Chine dia lehibe nefa azo lazaina fa kely ihany raha jerena amin'ny ankapobeny. Ny taona 2024 ny fifanakalozana ara-barotra nataon'i Madagasikara amin'ny resaka fanondranana sy fanafarana dia mitentina eo amin'ny 504 miliara dollara eo. Raha ny fifanakalozana ara-barotra nataon'i Madagasikara Chine dia mitentina eo amin'ny 2 miliara dollara na koa hoe ny 200 amin'ny fifanakalozana ara-barotra Madagasikara amin'ireo firenena hafa. Hita amin'izany fa mivelatra amin'ny mpiara-miasa ara-barotra i Madagasikara ary mifandray amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 70 eo amin'ny resaka fifanakalozana ara-barotra. Izany hoe i Madagasikara dia efa nanondrana sy manafatra itan amin'ny firenena maherin'ny 70. Misy ny laharana maitso 910 ahafahana miantso ireo tompon'andraikitra mivantana raha misy ny tranga mampiayay. Na mafisiny maso ivosino miasa eto Madagasikara fa manaza tanteraka ny safidin'ny fanjakana malagasy izy ireo mahakasika ireo fepetra izay raisiny. Eo amin'izay lafiny izay hatrany dia nanamafy ny fepetra efa nondraisina eny amin'ireo toby fiantsonan'ny taxibrosy sy ny ministeran'ny fitaterana mikasika ny trasabilitéan'ireo mpandeha. Natao izany ahafahana mahafantatra ny mombamomba ireo mpandeha. Eo ihany koa ny fandraisana andraikitra ataony eo anivon'ity ministera ity ho fanakanana ny aretina coronavirus. Revitran'ny fanadihadiana. Nanantanteraka fitsidihana ireo toby fiantsonan'ny taxibrosy eto Antananarivo ny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany mikasika ny fanaraha-maso ireo mpandeha mandeha amin'ny zotra rezionaly eto Madagasikara. Efa nisy ny fepetra napetraka manoloana izany ary tonga nanamafy izany izy ireo ahafahana misoroka sahady ny tsy hidiran'ilay aretina coronavirus eto Madagasikara. Fantatsika zany amin'ilay aretina le coronavirus avy any Chine zay atahorana hoe ho tonga eto Madagasikara, zay mbola tsy tonga tsara marina amin'izao fotoana izao fa dia efa tongatsika dia maka fepetra mba tsy hidiran'izany dia naletsika zany efa naka engagement hoe ny taxibrosy rehetrarehetra dia tsy maintsy manana ny traçabilité ny passager rehetrarehetra tsika so dia misy passager ka fantatsika fa ny ray tamina passager tonga tamin'ny fiaramanidina ka manana n'ilay virus dia tsy maintsy fantatsika hoe aiza aby narahany passager iny ary iza daholo nikasikasika azy mba azahoana tonga dia mitsabo andray olona izay nikasikasika taminy. Ankoatr'izay nitondra fanazavana ihany koa ny ministra ny fitaterana mikasika ny tsy fanarahan-dalana misy eny amin'ireo sekoly mampianatra mamily fiara eto Madagasikara. Telo zao niona tamin'ireo mpandraraha ao anatin'ny auto-école eto anatin'izany zany dia efa nisy fiarah-miasa natao ary zay fa teny an'zareo dia hitsidika hijery ny toerana fampianarana an'izany auto-école zany dia androany zao alohan'ny nandalovana teto dia nijery auto-école anankiray tetsy Anosy Zato teto dia ozy hoe tena tsy maintsy avozina ilay izy tsy maintsy antsarana ary tsy maintsy ampiny zareo mba tena hoe manaraka ny fepetra eran'izao tontolo izao zany auto-école eto Madagasikara zany. Raha tsy ivona omaly no nanaovan'ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fanambarana mikasika ireo fepetra tokony atao ho fisorohana ny aretina coronavirus tsy hiditra eto Madagasikara ary nampiatra izany avy hatrany ireo toeram-piantsonan'ny taxibrosy toy ny eny Andotapenaka sy ny eny amin'ny fahasanin-karana nanomboka androany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray vokatra tsara kalitao ary miavaka ny vokatra Ingelec. Teboka maro no ahafahana manamarina ny matena izy azy raha ny fanazavana. Entina nomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa, misy ny fiarah-miasa iarahana amin'ny EDL sy ny fahadiseranana. Revetrany era ny fanadihadiana. Maro amin'izao fotoana no mivarotra kojakojany herinaratra osoka izay mety hiteraka loza hoy ny eo anivon'ny Ingelec. Ny Ingelec izay anotokana mivarotra ireo fitaovana tena izy ary manana ny mampiavaka azy. Dia ny vokatra Ingelec dia miavaka amin'ny emballage na ny fonony. Izany hoe ny fonony dia efa misy soratra hoe Zenith, ilay amin'ilay sachet zany misy soratra hoe Zenith. Ilay anankiray ny vokatra osoka na letana osoka izay aparitaka ny sasany eny amin'ny tsena dia tsy misy an'iny soratra Zenith iny. Ny teboka anankiray ihany koa mampiavaka ny marque Ingelec dia le produit mihitsy le entana iny mihitsy misy ho an'le osoka le izy somary matroka le entana raha ohatra ka jerenareo raha safosafonareo dia matroka le anankiray ny lokony, le anankiray kosa dia mazava na brillant. Dia ny azontsika anampiana izay teny madama teo izay koa ary anapiko ny teniko dia hoe le fampatihivana atsika mpivarotra atsika mpanjara
hoe ny vokatra ingeleka dia aty aminay irery any, izay irery any manana ny licence anaparitaka ny vokatra ireny eto Madagasikara. Ny dikan'izay zany zay mpanjara omenay mpanjara agré mo filaza anazy na hoe revendeur agré, izy irery any no afaka mivarotra an'ireny eny amin'ny mpanjifa. Efa maro ny loza nateraky ny fampiasana entana osoka raha ny gojagojan'ny herinaratra no resahana, ohatra amin'izany ny fahamaizana sy ny fahasimban'ny fitaovana ao an-tokantrano. Dia mampafantatra ny mpanjifa izahay avy eto amin'ny orinasa EDL matériaux de construction et bricolage sy bricopro fa mampidi-doza ny fampiasana ny vokatra osoka indrindra amin'ireny entana ireny. Koa manoloana an'izany dia mba ho fitsinjovana ny mpanjifa dia misy ny fiarah-miasa ny EDL miaraka amin'ny faditserana na malagasy mba ho famongorana ireny osoka ireny. Ka mampitandrina izahay ian'ireo mpivarotra izay mini manaparitaka an'ireny entana ireny fa andrainy andraikitra mifanandrify amin'izay ny avy eo anivon'ny faditserana na malagasy. Araka izany, manantitra hatrany ny ao anivon'ny Ingelec fa ireo mpivarotra nahazo fahazon-dalana ka mitondra ny marika ihany no azo itokisana sy azo anjifana ny vokatra Ingelec. Ary anaovanay antso avo mihitsy no antsika mpanjifa so amin'ny mpivarotra rehetra fa ny marika na ny produit Ingelec dia hitanareo eny amin'ny mpivarotra na ny revendeur agré anay. Ary eny amin'ireny marika fivarotana ireny dia efa misy soratra mihitsy hoe misy panneau Ingelec. Zany hoe eny amin'ireny toerana ireny ihany zany nareo no azo antoka fa afaka anjifa ny produit izay vokarinay ny produit Ingelec. Manentana hatrany ireo mpanjifa ny groupe EDL anjifa ny marika Ingelec eny amin'ireo toeram-pivarotana na azo alalana hivarotra izany. Fa mialohany hanohizana ny fampalalam-baovao toy ny mikasika ny mpifindra monina tsokosoko izay mandalo amin'ny faritra masin'ny Madagasikara sy eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka faritra isika. Avec Yellow SMS, envoie encore plus de SMS et reste toujours en contact où que tu sois. Nouveau, profite de 100 SMS vers Telma, plus 25 SMS vers les autres opérateurs pour seulement 200 arrières par jour. Tape vite le dièse 322 étoile 62 dièse pour souscrire. Offre valable 24 heures. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika araka ny nambara teo dia mpifindra monina antsokosoko maro no mandalo ny faritra masin'ny Madagasikara ary ny nahazo laka izany tato anatin'ny 3 taona farany. Ny fanamafisana ny fampitaovana no tokony atao iadina amin'izany hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Centre de diffusion d'information maritime. Fanadihadiana entiny onona saina. Miamazovana ary mitombo ireo teratany afrikana mandalo eto Madagasikara ary miondrana antsokosoko any amin'ireo firenekafa toy ny any Comore sy any amin'ny Moyen-Orient tato anatin'ny 3 taona farany. Raha ny fanadihadiana natao teo anivon'ny CFIM na ny Centre de diffusion d'information maritime izay eo ambany fiadidiny ny primature. Ireo avy any Afrique centrale no tena maro anisa raha ny fanazavana.
Amin'ny resaka fifindramona tsy ara-dalàna dia misy tokoa zany anisan'ny ambana hoy aho teo izay mahazo ny sisina maso Madagasikara ary ny tena zava-de ny fifindramona tena ngeza be misy zany ary tsapa dia ny findranana avy ao Anosy Be zany makany Mayotte. Efa misy karazany maro izy io teo aloha teo ny zareo teratany Komoriana na Malagasy te hiondra nany no mandeha any amin'ny toerana io. Amin'izao fotoana izao koa nefa dia efa misy ireo africaine ireo teratany africaine moa zany izay avy any amin'iny Afrique centrale iny izay miondrana amina fiaramanidina izy tonga eto Madagasikara dia mandeha fiarakodia makany Anosy Be dia avy eo amin'izay zareo zany no manomana ny fiondranana zareo makany Mayotte. Izay mety tsy Mayotte ny destination finale fa mety any amin'ny toeran-kafo ohatra ny amin'ny Moyen-Orient iny. Ny fanatsarana sy ny fampitomboana ireo fitaovana ampiasaina no isan'ny vahaolana tokony atao laharam-pahamehana raha ny fanazavana hatrany. Ny fitaovana fanangonam-baovao dia misy karazany telo. Ny voalohany io zany dia ny source humaine, ny olombelona dia anisan'ny fitaovana koa amin'ny fanangonam-baovao manana source d'informateur maromaro zay manodidina ny nosy. Ny source d'information sy fitaovana mety ampiasaina koa dia ny source informatique dia mampiasa ny source en ligne zany dia fahatelo farany mampiasa ny source atao hoe automatique identification système na ny fahazahoana ny position ensemble amin'ny alalan'ny zanabolana. No tanterana tamin'ity andro an'ity teny amin'ny CFI mankady to ny famindrandra raha teo amin'ny Italie général Vaovao ny capitaine de vaisseau Razafindrabe Frank sy ny Italie généraly teo aloha. Avy amin'ny fianakaviana tsotra no natao ranomainty Mac Alphonse nanomboka tamin'ny asa fanaovan-gazety ary lasa filohan'ny CFM na komity ny fampihavana pirenena izy ankehitriny. Sedra maro no lanovany na tonga azy amin'izao dingana izao. Ao anatin'ity zanam-pandaharana lalam-piaina ity no anarahanao ny mikasikasika an'izay aroary. Zanaka tantsano sady tsotra avy ao Ranomainty komina Ibelo any amin'ny distrikany Amboasary Atsimo i Mac Alphonse. Tombony ho azy ny nampirosia indray ny azy ilofo amin'ny fianarana sy ny fanabeazana amin'ny ankapobeny. Tamin'ny andro ny fanjanahantany, gouvernora tany amin'ny faritra Anosy ny Raibeny. Vao 10 taona monja izy, efa nisaraka tamin'ireo ray aman-dreniny no ny fandratona ny fianarana izay miala lavitra ny tanàna. Taty Andrenivohitra no nanohizany ny fianarana taorian'izay. Anikaseka teto avokoa no nandaniny ny androm-piainany rehetra. Tao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no nomboany asa, ary isan'ireo namiratra tao amin'ny asa zay izy. Ankoatra izay, asa maro samihafa koa no efa nandreketany. Irena nitarika association maromaro efa taon'ny ALGM, Association Libre des Journalistes de Madagascar, secrétaire général, membre ny Acropole, Association de Chroniqueurs Politiques, ary indrindra zany président de section ni UPF na Union de la Presse Francophone. Dans reny 2002 reny natrena maromaro zany ny événement no natrena amin'ny asa fanaovan-gazety ary tao anatin'ny asa fanaovan-gazety somary nasitsika zao tsy mideratena fa nasitsika ary tsy mihambahamba miteny marina. Zay angamba no nahavoaositra ho meilleur reporter tamin'ny taona 2009 satria niady nitsangakevitra ary zavatra nijoroka dia hoe contre l'injustice. Anisan'ny farany tsy tanty koa ny manao tsindrio falavo na ny zavatra ataontsika hoe tsy dia mety eo amin'ny fiainana. Ka rehefa hitako izy hoe sao dia manao pitariky vato vilam-bava rehefa zaho nampianatra fa zany no isan'ny nampianatra communication dia nanapa-kevitra hoe isiko mba tsy ho amin'ny asa fanaovan-gazety. Nandrafitra ny fiarahamonim-pirenena ny tena ny taorian'izay. Isan'ny nanamarika azy teo amin'ny tontolo politika, ny fanamafisany ny mpitarika azy ho tena iban-toerana amin'ny fitiavana tanindrazana. Maro samihafa ny fahatserovana nisy teo amin'ny fiainana ho izy, ao ny tsara, ao ny ratsy, ao ihany koa ireo nahazoana lesona hiatrehana ny fiainana. Zaho zany dia zanak'olona tsotra ba. Ary misy an'izany hoe mandeha tongotra zahay avy any Ebelo hatraty Beraketa. Lanana kilometra maromaro miala amin'ny asa amin'ny 4 maraina miala aminay dia matory an-dalana dia miala amin'ny 2 maraina dia fatolakandro vao tonga aty Beraketa. Mandeha tongotra tsy indray mandeha zany satria any vao misy tômôbily mandray tômôbily andeha
ho an'ny bitroka zahay amin'izy à l'âge de 10 ans no efa niala tany nisaraka amiray mana ary za 10 taona zany mbola tsisy fotoana tsy nisaraka hoe niara-natory amin'ny papako miaraka amin'ny papako foana zao tamin'izany ka rehefa taty izy maty après 8 ans zany 18 ans za zany maty papako tena choc be nefa ohatrany hoe iny zany nanamafy sy hoe vomaika niteraka fikirizana tato amiko hoe ndao hianatra fa ity ny zavatra hoe valy babena ho an'ny papako ny fanatanterahako ny fianarana. Tsy nataony ho sakana ankilan'ireo sedra maro nolalovany. Nijery lavitra trany Maka Alphonse. Ilaina hoy izy ny fikirizana sy ny fananana ny finiavana rehefa manao zavatra iray. Tokony fanaja sy fandefitra ihany koa hoy izy eo amin'ny fiainana mba handrindrana ny fiarahamonina. Io no namarana ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety ny Kolo DVFM tamin'ity androany ity. Iny zanam-pandarana lalam-piainana iny moa izay hitantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao isaky ny zoma taky izao. Fa izay ny amin'iny fa tapitra androany ny fampiofanana nomena ireo mpikambana ao anatin'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga. Fampiofanana amin'ny fanamboarana arendrina no natolotra ireo mpikambana nandritry ny 2 andro mba ahafahan'ny mpikambana mizaratra kefa eny amin'ny komina misy azy ireo. Fanadidina etiny Henri Florian Chen. Vehivavy mpikambana mananika ny 30 ao anatin'ny vehivavy malagasy miara-miainga no nisitrika ny fampiofanana fanamboarana arendrina nandritra ny 2 andro tetsy amin'ny foibe ankerana nanomboka omaly ary nifarana tamin'ity androany ity. Isan'ny hetsika fanao ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fampiofanana tahaka izao. Ity fampiofanana fanamboarana arendrina ity no fampiofanana voalohany tamin'ity taona 2024 ity izay manana tanjona lehibe amin'ny fanaovana izany. Io zany dia anisany fanomanana ny faha-80 taona ny fahaleovan-tena zany zay ny anaovana andreto dia mba hoentina ampilalaovana sy ampiravoravona ny ankizy no voalohany. Faharoa dia mba ho fahaiza manao andreto vehivavy reto dia mba misy hoentina manatsara ny fidiram-bolany zareo ihany koa satria rehefa mahay eto dia afaka mitady vola amin'ny alalan'ny fanamboarana arendrina. Ary ny fahatelo dia ireto zany santionany fotsiny amin'ny VMMM fa reto indray zany no anaparitaka any amin'ny faritra any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy dia zareo no ampianatra ny namana any amin'ny faritra indray. Zava-dehibe ireo mpikambana ny fahazona ny fampiofanana tahaka izao. Ny antony mazava-dehibe an'izao fifanana ataonay izao zany tsy mananay sahady ny amin'ny fitsenana ny 20 Jona ary entinay koa ny fampifanana izay azony aketo dia entinay any amin'ny komina misy anay ihany mba hitsenana ny izay fety fahaleovan-tena izay satria fantatsika fa rehefa tonga izany dia mahasitrika amin'izany ny ankizy dia mba hahafahanay koa mizara fity amin'ireo ankizy kely ireo. Ny mazava-dehibe amin'izao fampifanana ataonay izao zany dia fantatsika moa fa manakaiky ny fetim-pirenena dia eo ihany koa manoloana izay fetim-pirenena manakaiky izay dia misy ny fivarotana an'ireny arendrina ireny dia efa nahazo fampiofanana izay izao ahafahanay manao fitadiavam-bola ihany koa zany. Moa ihany koa ahafahanay manome fampiofanana an'ireo le mpikambana any anatin'ny arrondissement anay rehetrarehetra any zany mba ahafahan'ireo olona reo mpikambana sasany manao fitadiavam-bola ihany koa mahasotraika efa avy aminay manao fitadiavam-bola amin'izao fanaovana arendrina izao. Tontosa araka izany ny andiany voalohany tamin'ity fiofanana ity ary ho tanterana ny 20 hatramin'ny 21 Febroary izao ny andiany faharoa izay natokana ho an'ireo vehivavy malagasy miara-miainga avy amin'ny faritra ivelana Antananarivo. Fa vehivavy iray indray no nahiditra amponja teny Antanimora rehefa nanarany zanany tao amin'ny lakan-dranon'Andriatany. Tsy havita melony ilay zaza noho ny fahasahiranana no antony nanariany zanany raha ny famotorana natao taminy. Aro avy hatrany ny fanadihadiana entiny onasaina. Saika niaran'ny fitsaram-bahoaka ity renim-pianakaviana iray ity teny amin'ny faritry ny 17 hektara. Antony, raha iny izy nitrotry ny zanany vao eritaona sy tapaniny na tsipy ny tampoka tao anatin'ny lakan-drano nandrian-tany ity zanany lahy. Taitra ny manodidina ka taony nanenjika ilay vehivavy tao ihany koa ny namonjy ilay zaza tanatin'ny rano. Voasambotra ity renim-pianakaviana ity raha tsy nahatsiaro tena kosa ilay zaza ka nentina avy hatrany teny amin'ny hopitaly. Raha ny fampitamba vaovao ray avotra ny an'ilay zaza ary nalefa eny amin'ny toby fitaizana zazak'amboty eny Ambohidratrimo.
nandritra ny famitorana natao azy nanambara ity vehivavy fa noho ny disatisa sy ny tsy firarain'ila ren-jaza no antony saika aminono io zaza io teo ihany koa ny fahasarotan'ny fiainana ka tsy ho vita ny amelona ny zaza taory ny famitorana natao azy nahiditra ponja eny antany mora ilay renim-pianakaviana. Fatafitra tanteraka ao aminaty ny fanatsarana ny tontolon'ny postra, ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra. Isan'ny antefa ny fanavoazana ihany koa ny anivon'ny postra malagasy. Teboka maromaro no tanjona amin'ity taona ity raha ny nambaran'ny tale jeneralin'ny postra malagasy. Izany ny fanohizana ny fampananana ny amin'ny resaka toetrandro izany, fampanarana ny lafin'ny toetrandro amin'ny resaka hoe fitaovana rehetra ampiasaina eo anivon'ny postra malagasy izay. Nisy io maraina io nitatitra ny amin'ny mikasika ny resaka ny zava-bita tamin'iny taona iny. Fanadidiny entiny Michel Ranartson. Mitohy ny fanavozana amin'ny lafiny rehetra eo anivon'ny postra malagasy. Isany tanterahina amin'ity taona ity ny fanatsarana ny fitaovana ampiasaina fa indrindra ny fanomezana tosika ny tolotra postra monnaie. Tohizana zany ohatra ny hoe modernisation ny postra malagasy ho tohizana ny asa efa nipetraka teo amin'ny resaka digitalisation sy informatisation ny postra ary ifantoka bebe kokoa isika amin'ny fanohizana sy ny fivarotana indrindra ohatra fantatrareo efa namokatra n'le atao hoe postra monnaie ny postra malagasy amin'ity taona ity zany dia atomboka amin'izay ny tena hoe exploitation à fond an'io postra monnaie io. Anisan'izany koa ohatra ny fidirantsika amin'ny lafiny e-commerce amin'ity taona 2020. Ny e-commerce izay ahafahan'ny postra malagasy misehatra tahaka ireo postra misy maneran-tany. Ny volana martsa izao no isy ny fampiofan'ireo teknisian'ny postra mahakasika izay. Ankoatra ny fanavozana, isy ihany koa amin'ity taona 2024 ity, ny fandraisana an-tanana ny otiva boeny izay efa nisy fifanaovana sy ny mpiara-miasa, ny arahana tamin'ny ministeran'ny postra, ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra. Ny projet goavana amin'ny andro ny postra malagasy ihany koa amin'ity taona 2020 dia ny fandraisana ny microfinance fidirana amin'ny lafin'ny microfinance amin'ny alalan'ny fandraisana ny otiva boeny any Mahajanga izay fantatrareo fa efa nisy ny signature ny protocole d'accord izay efa natao tamin'izy io dia ny fampandehanana sy ny fidirana antsehatra amin'izy io fanohizana ny processus dia efa natomboka zany sy ny fidirana fandraisan-tanteraka ny microfinance io. Nisy io maraina io nitatitry ny asa vita teo anivon'ny postra malagasy ny taona 2024. Nanatrika izany ny ministra ny postra, ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra. Tontoso io arivo io ny fanitriana ny nofo mangatsika ny Jacob Andriambelo napetraka tao amin'ny fasan-drazany atao Andohamandry komina Vinanikarena Tsirabe. Ny mikasika izay indray no entiny Andrinirina Randriamiarsoa izay ao amin'ny Kolo Tsirabe aminao amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Totosa io ariva io ny fanitriana nofo mangatsika ny Jacob Andriambelo napetraka tao amin'ny fasan-drazany tao Andohamandry komina Vinanikarena Tsirabe. Rehefa avy natao veloma farany tao amin'ny FLM Vinanikarena. 7 taona izy izao nindao sy ny fahafatesana izao ary notolorana mari-boninahitra officier de l'ordre national avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha tsy ahivina ny tantara dia izy no andrareziny asa fanaovan-gazety nanomboka tamin'ny taona 80. Maro be ireo orinasa fanaovan-gazety sy aina aman-jery efa nanoratany ary anisan'ny nikwizana sy mahatianina tanteraka ny asa sorany fony fahavelony. Entitra, tsotra ary mahitsy ny asa soratra Jacob Andriambelo ary tsopiainana ihany koa izy. Izy dia olona be fitiavana, nanavitra olona maro satria izy be relation tady azy daholo. Ny ambassadeur de France nisesy teto dia manatona azy manontany inona vaovao ahoana tsy azonay izao manao ny politika ohatr'izao dia tena nampiavaka azy dia zavatra anankiroa mpiavaka azy dia ny fahaizany teny frantsay ary aminay izy dia encyclopédie mandehandeha satria fatany daholo io rehetrarehetra io. Ary faharoa amin'ny tena nampiavaka azy koa dia izy Reer no isany nanana le sens politique amin'ny fandehany vaovao ara-politika tonga dia azony hoe zao ny dikan'izay. Tena le fahaizany mampita le traikefana voatonona tao
tao am-piangonana reo mpanao gazety maro izay nomeny fiofanana tafavoaka daholo ka enganie ka hotsarovana foana eo amin'ny tantarany serasera eo amin'ny tantarany fanaovany gazety ny anarany Jacob Andrembelo fa tsy mena mitay any velany tsy fananany Madagasikara zanaka ohatr'izany eo amin'ny lafiny fanaovana gazety. Araka izany dia namela mamo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety Jacob Andriambelo ary marobe ireo solofa aty aoriana no mankafisy manaraka izany fomba fanoratana izany. Izahay eto amin'ny Kolo TVFM dia miray fosy miombona alahelo tanteraka ary mirary fiononana feno ho amin'ny fianakavian'ny tompo-kilasy ny tontolon'ny asa fanaovana gazety. Eo amin'ny maresaka iraisany pirenena kosa indray, 736 ireo olona matin'ny coronavirus any Chine amin'izao fotoana izao. Isan'izany ilay dokotera nampitandrina sy nampafantatra ny fisian'ity aretiny ity. Any Japon, natoka monina ilay sambo diamond princesse rehefa vao marina fa misy olona 120 marary ao anatiny. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Ka nampandreny tontolon'ny fitsaboana ny tenany sao sanatria tara loatra saingy notereny ireo manam-pahefana angina. Nidao sy ny fahafatesana androany ity mpitsabo teratany sinoa 430 taona ity. Maty n'ilay aretina nezahany nofongorana. L'ophtalmologue Liweny. Ilay mpitsabo maso Liweny izay tratrany aretina nandritry ny Adna Tota amin'ny coronavirus dia nodomandry androany fa 7 ny volana Febroary tamin'ny 3:40 minitra maraina na dia niezakary ireo mpitsabo tsy voatazona ny ainy. Manjombona noho ny fahalasany izahay eto amin'ny hôpital'ny Wuhan. Nous le regrettons profondément et pleurons sa disparition. 7 ireo trangana fahafatesana vaovao omaly fa 9 ny volana Febroary. Manoloana ny fiparitahany aretina, tsy mikely soroka ireo manam-pahefana rehetra mandray andraikitra eraka ireo faritany voakasika ity aretina ity. Misy ireo fiarabe manaparitaka fanafody eny an-dalana. Any amin'ny faritra hafa kosa dia ireo drone no manao ny asa fanaparitahana fanafody. Nous avons demandé aux habitants de ne pas laisser ces Nanentana ireo mponina tsy amela ny lamba ny ainy ivelany izahay ary any tsara ny varavarana sy ny varavarankeliny izy ireo. très porte fermée. Tanàna maro no mbola natoka-monina amin'ity aretina ity raha nambarany filosoloa tokony andresiny coronavirus izy ireo raha ireo fepetra efa noraisina no jerena. Dia izay koa tompo-kilasy tompo-kivavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Angatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.